faly tafahoana sy mitsidika ny tokantrano ny tena kotopo klasy tokony amin'ity takariva ny zoma ity manasanao ampanajana araka izany izahay eto amin'ny fahitalavitra matevy anaraka hatramin'ny farany vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Tamin'ity androany ity indrindra ary dia nanambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha nandritra ny famarana ny fankalazana ny herinandron'ny frankophonie fa sahirana nanoloana ireo loza sy zava-niseho isan-karazany isika teto Madagasikara ka nisy ny fiemorana kely amin'ny fotoana fanatanterana ny feonambe nasionaly iresahana mikasika ny fampiavana amin'ny pirenena izay tokony ny atao teto andrenivohitra. Leo rahantsika vetrany ary ny sary. Naemtra kely ny fotoana anatanterana ilay feonambe nasionaly iresahana mikasika ny fampiavana pirenena izay tokony tanterana eto andrenivohitra satria mbola sahirana tamin'ireo loza sy ny zava-niseho isan-karazany isika. Hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha nandritra ny famaranana fankalazana ny herinandron'ny frankophonie na ireo tany miteny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Ny fanambarany FFKM mange dia ny hoe eo anoloany ilay zavatra misy satria manomana n'ilay fihaonana lehibe zany nefa ny eo alohan'ilay fahasarotan'ny olona tonga ty mbola misy ny tondra-drano, misy ny fahasahiranana, ny lalana tapaka any amin'ny toerana sasany dia nijerena teo ny hoe ny anemorana kely ny anaovana ilay fihaonambe zany eto Antananarivo fa miroso ny le ataoko hoe processus zany ary efa entanina amin'izany daholo ny olona rehetra. Manodidina izay frankophonie izay indrindra dia nambarany fa ny fandraisana ny andiany fahinambin'ny folo amin'ny feonamben'ireo tany miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay ity dia midika ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny sehatra iresa-pirenena indray. La francophonie ne s'arrête pas à une simple pratique linguistique. Comme ça a été toujours rappelé tout à l'heure par mes prédécesseurs, c'est aussi un univers de valeurs communes, de principes, d'idéaux que nous partageons à travers l'éducation, l'environnement, l'innovation et la recherche, la solidarité sans omettre la démocratie, les droits humains et depuis peu tout ce qui est intérêt économique. Nanamafy ihany koa moa ny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Béatrice Atala izay nilaza fa io francophonie io dia hery izay ahafahan'ireo tany mivondrona ao aminy miara-metsika ao amin'ny fampandrosoana. C'est vous dire que la francophonie c'est cela, c'est une force, un vecteur de communication qui nous unit. La marche qui nous a rassemblés dimanche dernier en est le symbole. Hommes, femmes, vieux, jeunes, de tout âge, de nationalités confondues, se sont rapprochés et se sont donné la main dans un élan de solidarité. Nanamarika ity lanonana teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ity ihany koa ny fanolorana loka ho an'ireo izay metrika tamin'ny fifaninanana kabary sy sary izay nokarakaraina nandritra ity herinandron'ny francophonie ity. Taorian'ny lanonana moa dia avy hatrany dia nitodi-dofona kely amin'ny sainanam-piaramanidina Ivato ny filoham-pirenena Saramatovadiny ka andeha hiazo any Namibia hanatrika ny lanonana fianianana sy ny fametrahana fomba ofisialy ny filoha vaovao Hage Geingob sady fanamarihana ihany koa ny 20 taona nahazoany ity firenena ity ny fahaleovantenany.